Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa nyvavorarany no amintsika amin'izao fotoana izao. Faly dia faly indray ny tenako miarabana eto amin'ity androany ity ary manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahery indray tsika eto androany amin'ity fotoana androany ity ka dia tonga soa isika rehetrarehetra arabaina manokana nareo izay vaovao vao tonga eto androany vao miaraka aminay dia tena hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny ameno ny fiainantsika tsirairay avy dia ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa tsy kisenasena natongavana teto fa misy programa ny tompo mahatipaika mihitsy eo amin'ny fiainanao io ka dia raha androany no vao tonga eto dia maharitatra amin'ny farany atindray sasany hoe raha antsika eto atindray sasany tsy olanitsika amin'ny zavapoana fa tena ifampaherezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira ary amin'ny alalan'ny vavaka dia maharitatra amin'ny farany. Aza misalasala ianao mandray anjara anaty commentaire, aza misalasala ianao miditra takan'ny ankizy rehetra hevitra eo fa izay rehetra tonga eto dia raisina ampifaliana amin'ny anaran'i Jesosy avokoa isika tsirairay avy. Koa dia tahin'Andriamanitra mazotoa dia mahereza daholo isika tsirairay avy. Androany koa rahabaina koa nareo izay efa-paketo ary niditra voalohany moa androany dia raha nabavintsika iaina tafiditra voalohany teto androany dia tsodrano ho an'ny ranabavy iaina androany dia tena olohany tokoa nefa tsorambony any amin'izay rehetra lehanao dia hitazona ho ampitazomin'Andriamanitra anao hatrany ny fanaovan-jironao dia ho ampiasainao na aiza na aiza ho fitahiana ho amin'ny manodidina ho fahazavana eny amin'izay rehetra lehanao raha nabavy aina tahian Jesosy manokana ianao ny tsodrano moa dia ho an'izay tonga voalohany tafiditra voalohany dia mba mahazo tsodrano arakarak'izay amen'Andriamanitra antsika eo. Manarakaraka azy teo raha nabavy fiainarakoto tahian Jesosy Erikaraka misy fita tahian tompo tojo Mikaela mamy sy randry tiana rakoto Arzaka dia ao ihany koa Kadaka Malala Erikaraka Zanahary ambony Valera miaraka amin'ny cœur be Sandola Sandra Akonina Mami dia ao ihany koa ry Eme Manambotso Nambintso Makrina Berthe Sava Rodine Marie Razana Monika Rantanina Marie Charline Mahafanafoa anaty Gamalelao Makasitraka hatrany Berthe Sava Rodine Marie Tsiry Amboaramiel Mani Nico bonsoir pasteur bonsoir Mani Nico Soameva Kodaleoni Herbetina Verselina Rolianis Zanahary ambony Valera moa voateny teo Lantony Irina Kodaleoni Aingony Irina Andrena Solo Jonathan Miartso fambeazana fitahina Alléluia karakara mafy mihitsy ao anatin'ny Gamalela tsika ao izy mirahavavy isaorana an'Andriamanitra misaotra azy ireo tsika itsy rahavavy Ramatandrina Marie Charline Eliana miary ny aina Mapiona Roli Maniko Kodenela tonga soa daholo nareo faly be mahita nareo fa izy niditra voalohany teo zaraiko zaraina ho an'ny fiainarakoto zaraoko Kodaleoni Kodenela samy efa reo daholo Rantanina Marie Charline tahian Jesosy tonga soa dia ho tahin'Andriamanitra mahereza hatrany hatrany isika tsirairay avy. Raha ny kiperaka amintsika eto dia ranabavy Berta nitondra vavaka fanombohana dia anaranaraka azy eo ifity hitondra famotinana tamin'ny toriteny omaly amin'ny teny frantsay dia hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto androany ny ranabavitsika fahombiazana fitahinana Anitra Clarisy dia ao amin'izay hitondra amin'ny famelabelarina moa tena koa ary vavaka ho an'ny firenena ranabavitsika iaina. Koa dia tahin'Andriamanitra sika rehetrarehetra ary andao metrika amin'ny fotoana mpiatan'Andriamanitra tahin'ny tompoloha ranabavy Kotre kamaradin'i Jesosy Thierry Ralbenja reo mbola tsy narabaiko teo fity ihany koa tahin'ny tompo ny aina maheno soa tahin'i Jesosy daholo. Andao tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana mpiatan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika ny nabavitsika Berta avy any Koweity hivavaka amin'ny fanombohana ametraka amin'ny fotoana mpiatan'Andriamanitra tahin'ny tompo ranabavy Berta. Ao ve ranabavy Berta
andao ivavaka raha mba fianarakoto raha maheno anazy apady e ka ivavaka tsika vanomboka fotoana dahoary dia tainy Jesosy pasitera dia tainy Jesosy tika rehetrarehetra Andriamanitra eo misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay sy ny famindram-ponao izay tsy nalandritranay indray tamin'ity alina ity. Misaotra Jesosy satria ianao mbola mitantana sy mivibona ny tsirairay avy tamin'ny tontolo andro. Tena mpandehanana rehetrarehetra teny na tany am-piasana na tany amin'ny toerana samihafa na tany am-pianarana. Jesosy ianao mbola nandrotsaka ny fanahy masina ho an'ny tsirairay avy Jesosy ka nahatonga izao arivo izao Jesosy tonga amin'izao alina izao. Betsaka ny mety hoe naniry Jesosy mba te ho tratran'ity alina ity kanefa mety tsy nahatratra an'izany fa zahay rehetrarehetra Jesosy izay tonga eto dia velona tra-pamonjena nahazo famindram-po sy famelan-keloka avy aminao matoa tratran'ity alina ity dia mankasitraka sy manome voninahitra aminao Jesosy tonga indray ny fotoana tompo ao izay andrenesanay ny teninao dia ny angatahanay aminao Jesosy ny amin'izao alina izao dia rakofo ny ranao masina ity fandaharana ity Jesosy rakofo ny ranao masina ny fitaovana rehetrarehetra ampiasaina eto manomboka hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny fodeny ka hatrany amin'ny tsirairay avy any an-tokantrano any Jesosy ny fanahy masinao anie Jesosy miaro an'izany mba tsy ho tapatapaka indrindra ny connexion fa ho tafita any an-tokantrano tsirairay avy Jesosy ny afatra sy tianao ambara amin'izao alina izao dia mangataka ihany koa izay Jesosy ao indray ny mpanomponao izay tondra Jesosy nivavaka ho an'ny firenena satria ilain'ny firenena izany Jesosy amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao dia ianao anie nametraka ny teny ao am-bavany Jesosy malala ao koa Jesosy ny mamitina zany ten'Andriamanitra amin'ny teny vahiny izany Jesosy ianao koa tompo ny ametraka ny teny ao am-bavany izany mba ho tafitany amin'ny tsirairay avy satria misy ny olona tsy mitovy firenena aminay mate handrezan'ny teninao izany ao koa Jesosy ny tenin'Andriamanitra izay no dinao indray ho ren'ny tsirairay avy amin'ity alina ity ianao anie tompony amalitia an'izany mpanomponao izany izay nanao izany tenin'Andriamanitra izany dia ao koa Jesosy pastera izay mamelabelatra ny teninao Andriamanitra ianao ny ametraka ny teny ao am-bavan'ny pastera mba ho tafitany amin'ny tsirairay avy ny afatra tianao ambara amin'izao alina izao Jesosy dia ao koa Jesosy ireo vahoaka anao izay vidinao indray handray izany afatra ao izany sy handray ny teninao satria ny teninao Jesosy dia hainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny teninao dia manasitrana ary teninao dia teny mampitraka sy mampahery ny tsirairay avy ka dia apetraka eo am-pelantananao izany Jesosy malala ho an'ny tsirairay izay te handray izany tenin'Andriamanitra izany dia ianao koa Jesosy ny ametraka ny fanahy masina ao anatiny mba azony mandray izany afatra ao izany Jesosy malala dia terizy hoe na manay izay tia mbola handray any an-dalana any Jesosy ka handray andray ny teninao ianao ny andamina ny programa ny tsirairay ianao koa Jesosy ianao Andriamanitra no amboarina ny programany mba eny soma tsara ny afatra tianao ambara amin'izao alina izao dia misaotra Jesosy malalo voninahitra ny eo anao ka hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay Alléluia Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mardi 1er février 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Koda Léonie. Le verset que nous allons lire se trouve dans Luc chapitre 18 versets 15 à 17. Luc chapitre 18 versets 15 à 17 au nom de Jésus. On lui amena aussi les enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. Donc si toi tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois comme un enfant. Et Jésus, il va te toucher. Il va toucher ton cœur, celui de ta famille, celui de tes enfants. Tous les enfants ont un caractère agréable. Et nous aussi, on doit avoir le caractère des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Par exemple, les enfants, ils sont obéissants.
Quand on leur dit quelque chose, ils écoutent, ils sont respectueux de leurs parents et ils les craignent. Pas que leurs parents leur font peur ou quoi, mais c'est le fait d'être obéissant que je veux dire par là. Et nous aussi, on doit craindre Dieu et obéir à ses commandements. Les enfants, ils ont aussi le cœur pur. Quand tu les grondes, ils sont fâchés contre toi au début, mais après, ils gardent pas la colère en eux jusqu'au lendemain. Mais le lendemain, ils redeviennent souriants. Nous aussi, on doit faire pareil avec Dieu. Quand il nous corrige, on ne doit pas bouder jusqu'à la semaine d'après. Mais dès le lendemain, on doit corriger ce qui ne va pas. Et on doit essayer de réparer notre relation avec Dieu. Les enfants aussi, ils font confiance à leurs parents, peu importe où ils les emmènent. Pasteur, il a pris un exemple. Quand tu emmènes ton enfant en voiture, que tu ailles vite ou lentement, l'enfant ne te dira rien. Il va pas te dire d'aller plus doucement ou d'aller plus vite. Il va pas te dire « Fais attention, sinon on va avoir un accident ». Mais il va pas se poser de questions, il va même dormir dans la voiture, parce qu'il est tranquille, il a l'esprit tranquille. Nous aussi, on doit faire confiance à Dieu et le laisser guider notre chemin, peu importe où il nous emmène. Les enfants aussi, ils sont très doux, et on a aussi besoin d'avoir ce caractère-là. Et les enfants, ils s'appuient complètement sur leurs parents, pour la nourriture, pour tout. Les parents sont au centre de leur vie. Nous aussi, nous devons mettre Dieu au centre de notre vie, et toujours nous appuyer sur lui. Et les enfants, ils ne répondent pas à leurs parents. Aussi, si par exemple, les parents leur donnent de la nourriture, par exemple du poisson, ils vont pas dire « Non, moi je veux pas le poisson, moi je veux ça ». Mais ils acceptent la nourriture que les parents mettent dans leur assiette et ils ne discutent pas, mais ils mangent. Et les enfants aussi, surtout, ils ne savent pas mentir et quand on leur dit quelque chose, même si c'est censé être secret, ils racontent aux autres. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aussi toujours marcher dans la vérité. Et un enfant, quand on le frappe ou quand on le dispute parce qu'il a fait une bêtise, oui, il pleure au début, il est fâché pendant un moment, mais après il vient s'excuser auprès de papa et maman. Et il veut leur faire un petit câlin, parce qu'il les aime toujours. Voilà ce qu'on doit faire avec Dieu. Quand Dieu il te gronde parce que tu as fait quelque chose de mal, quand il te corrige, ne va pas le fuir loin, ne va pas partir parce qu'il t'a corrigé, mais approche-toi de lui et essaie de te réconcilier avec lui. Et d'ailleurs, pour les parents, vous avez le droit de frapper vos enfants de temps en temps quand ils font des bêtises, pour qu'ils aillent dans le droit chemin. Je dis ça parce qu'à l'étranger, les gens ne frappent pas leurs enfants. Mais les malgaches frappent leurs enfants pour leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est mal. Il ne faut pas non plus les frapper à outrance, mais on a besoin de les frapper de temps en temps pour les corriger. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants ne restent pas en colère longtemps. Ils boudent pas tout le temps, mais ils sont très facilement contents. Il faut peu pour les rendre heureux. Et les enfants, les bébés surtout, ils veulent toujours téter leur mère. Ils veulent toujours de son lait. Nous aussi, on doit faire ça avec Dieu. La signification de ça, en fait, c'est qu'on doit toujours avoir soif de la parole de Dieu, de la prière, et on doit être habitué à ça, à toujours être allaité par Dieu. Et les enfants, ils aiment aussi partager avec les autres. Ils ont en fait un grand cœur. Toi, quand tu as de la nourriture spirituelle en toi, partage-la aussi avec les autres autour de toi. Et les enfants, ils laissent leurs parents les habiller comme ils le veulent. Quand les parents les habillent, ils ne disent pas « Mais non, mais pourquoi tu me mets ce vêtement-là? Je veux pas le vert, moi je veux le bleu. » Non, mais ils laissent les parents faire. Et quand ils mangent aussi, les parents leur donnent ce qui est bon pour eux. Ils savent que cette nourriture est bonne parce qu'il y a du calcium, parce que c'est bon pour la santé, etc. Mais les enfants, ils ne refusent pas ce que les parents leur présentent comme repas. Et les enfants, ils parlent tout le temps à leurs parents. Ils sont très bavards avec eux. Et ils leur sortent tout ce qu'il y a dans leur cœur. Toi aussi, quand tu as quelque chose à dire à Dieu, dis-lui. Quand tu veux lui parler, parle-lui. Si tu veux être comme un enfant, abaisse-toi devant les autres, même si tu es un grand serviteur de Dieu. Parce que si tu t'élèves, si tu es tout le temps prétentieux, tu vas trébucher. Donc si tu avais ce caractère-là avant, mais que tu l'as perdu au fil du temps, tu peux demander à Dieu de te le rendre pour que tu redeviennes comme un enfant. Et tu peux demander à Dieu à ce qu'il te change. Il va changer ton cœur et il va le purifier. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 1er février 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.
alleloia isaorantsika an'andriamanitra zany asa an'andriamanitra fanomboana zay nataony izy mirahavavy zany a misaotra betsaka ny zoko felina rakoto ny aka tokony berta no mba berta moa tokony hiteny a fa tsy tafiditra tampoka izy a no ny antony miankina antony manokana de miasa andranambavy felina rakoto izy ka misaotra indrindra ranambavy felina rakoto mivavaka matsiro a vavaka mamy zay nomenao a de andriamanitra ampitombo fahasoavana eo amin'ny fiainanao a ary ampitombo anao ihany koa ary anandratra anao a hatrany any Andriamanitra de Jesosy amaly fity tamin'ny asa n'Andriamanitra vitanao a toraka izany koa fity a mahafinaritra be na ny fekirana ny famitinana de tena ho an'ny olona tsy mahiteny vazaha tsy mahiteny gasy a de tena mazava aminy zavatra ataontsika eto a de misaotra anao ary de irahan'Andriamanitra hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra ny anao fity a irahany lavitra hotahiny tompo a de tombo fahasoavana ianareo a tsirairay avy makasitraka atsika rehetra ihany koa makasitraka andreo satria mampafana ny fony ary mampandroso azy a ny famparezana izay ataontsika tsirairay avy de tahiny Jesosy a isika rehetra hitra amin'ny toritentsika rehefa a toriteny mahafinaritra entin'ny ranambavitsika mbola tsy nisy toriteny teo Gode a ranambavitsika Anitra Clarisse nitondra ny toriteny rehefa aveo a fa hieno hira alohantsika zao ataontsika ty hira ty a hira amin'ny teny anglisy ny tena original amin'izy ity fa nadikan'ny misy malagasy pira Vérona Efson nandika azy a amin'ny teny frantsay de ataontsika zany izy zany a anomezantsika voninahitrin'Andriamanitra ety am-boalohany mpanjakan'ny mpanjaka tompony tompo a zany no irenontsika androany a meno finaritsika rehetra de hitravatany amin'ny toritentsika rehefa eo tahiny tompo a Tina Rakoto Arzaka sy Verselina Ranoroso Olga reo mbola tsy narabaiko teo a Mamvaltina Marijo Sandola Soameva Liana Bavlina Artizanay Jonathan Itody Raonso Elbetina reo mbola tsy narabaiko teo a Tina Rakoto Arzaka Emelo Avlitina de tonga soa isika rehetra rehetra ndao ary lasaritsika mpanjaka mpanjaka tompony tompo ndao ary Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois
en fait. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont ressuscités. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Oh, oh, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Alleluia, tena tsara loatra izany iry zany a. Misaotra ny mpihiritsika na dikan'izany izany fa dia mamelombelona tokoa ny fanahy meno an'izany hira zany. Iny mpiri moa mpiara-mianatra taminay tamin'izay mbola tany amin'ny EPP rana Bavero fa amin'ny EPP Akady Vato zay niara-nianatra tamin'izay mbola kely 9 taona 7 taona 9 taona. Dia mahafinaritra hoe samy mety anaty fanompoanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Makasitraka azy tsika. Hitsavatrany ary tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa vonimboninao any ranabavitsika. Ranabavitsika fahombiazana fitahiana. Anitra Clarissa hitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao. Kandao ary ito dia ho ampandrosoantsika izy ho voninahitran'Andriamanitra. Dia Alléluia. Filazana kely moa fa dia hisorana an'Andriamanitra fa isika amin'ny sabata ho avy izao dia izy batisa ho ataontsika, izy batisa ho atrehantsika ka ho tanterahantsika ao anaty commencement, anaty Zoom izany batisa izany. Fa ao anatin'ny fotoam-bavaka kosa nefa tahaka ny mahazatra dia ao izy ny hanao ny vavaka eto amintsika tsirairay avy. Ohatra antsika rehetra rehetra izany vavaka izany. Mitondra mavaka sady an'izany raha nabavy zany tsika. Misy vitsivitsy moa no tokony hiroso amin'ny batisa tsy ho ela, sady mbola manentana anao ihany koa raha mbola tsy vita batisa ianao ho avy Jesosy. Zao ny fotoana. Batisa ny fibebahana zany resahantsika zany zay misy atao batisa no vonjena. Zay tsy mety mino kosa dia hoelohina. Ka mbola manentana anao foana zay mbola fotoana zao fanaovana batisa. Dia mila mibebaka isika, mila miditra amin'ny ranon'ny batisa isika. Etsika mavaka zany ankizy hiroso amin'ny batisa izany fa dia ho tahin'ny tompony ho tonga soamatsara zany andro sarobidy loatra amin'ny fiainantsika izany. Dia tahiany Jesosy ary tsika rehetra rehetra. Dia tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao. Ary ampanosika ranabavitsika Anitra Clarissa izy nitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ary ranabavy Anitra Clarissa anao avy hatrany ny fitenenana. Za mivelona eto avy eo mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy ary tsika rehetra. Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo antsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanany io ary makasitraka ihany koa ny amin'ny pasteur mivady ny amin'ny tombontsosy fahafahana afaka hizara amintsika androany tenin'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny bokin'ny Luka 7:20 andininy 9 ka hatramin'ny 15 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao ity fanoharana ity koa Jesosy. Nisy olona nanana azo afiavim-bazana ambolena teo amin'ny tanim-bolobony dia nakeo izy nitady vota aminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpanamboatra ny tanim-boloboka,
indro efa 3 taona zay no tonga teto nitady vota amin'ity aviavim-bazaha ty fa tsy nahita kapao io nahoana io no manimba ny tany fa ny mpanamboatra namalika nanao taminy hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadiako manodidina azy ka asiako zezika fa raha moa izy dia tsara fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany. Eny ry havana malala amin'ny alalan'izany fanoaran'izany nataon'i Jesosy zany no akatsika lesona amin'ity anio ity. Raha ny voalaza dia resaka tsy fahavokarana. Ny fiainantsika tokoa ry havana dia azo oharina tahaka ny hazo misy voa anankiray. Eto moa zany dia aviavim-bazaha no niraisin'i Jesosy natao fanoharana teto. Fa io azo ataoko ohatra hoe paiso na kôkô fa zany hoe mety efa fantatry Jesosy ihany moa zany le fomba fitenitsika zay manao hoe aza mba paiso ihany na koa hoe tonoko be kôkô be. Fa eto moa zany dia aviavy aloha ny resaka eto. Raha matsapa tsy fahavokarana tokoa ry havana na tsy fandrosoantsika eo amin'ny fiainantsika dia mila mandray andraikitra, mila mandray angady ary mangady ny manodidina rehetra mihitsy mba ahafahan'ny fiainanao mamokatra misy vo azo hohanina tsara. Mety efa misy vokatra ianao fa mety mbola kely, mbola le marikivy kely na koa hoe misy vokatra ianao fa ianao rery aloha mbola mihinana anazy amin'izao fa tsy afaka mizara ny vokatra ianao. Ny fanontaniana mety hipetraka dia ozy izy ianao hoe aiza ary azany ny angady, aiza no ahita zezika. Ny tsara fantatsika aloha dia izao andraikitrao no mijery sy mangady ny fiainanao io mba hahatonga anao hamokatra. Ny baiboly eto ry havana ny toerana adina. Mila mandray angady zany ianao dia manisy zezika ny fiainantsika ka ny zezika zany eto dia alainao avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io baiboly io. Amin'ny alalan'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ry havana. Ary anisany ihany koa zao fandaharantsika zao. Fa zao nefany mety efa ela ianao namaky baiboly. Mety efa navaky hatramin'ny farany mihitsy aza ianao. Mety efa ela koa ianao nanaraka fandaharana teto na koa miditra am-piangonana foana ianao manao ny asa fanompoana rehetra. Mety misy fivoriana maromaro ao fiangonana ao dia eo foana ianao tena tsy miala mihitsy nefa ianao tsy mahatsapa vokatra. Raha iverenantsika ry havana ty fanoharana ity dia milasy Jesosy eto hoe efa 3 taona ny andrasany vokatra teo amin'ilay aviavy. Zany hoe isa taona zany Andriamanitra dia mijery foana mindrandra vokatra. Manontany mihitsy ary izy efa namoa ary ve izay zanako izay fa tsy nahita mihitsy ny aloha teto amin'ity aviavy ity ry havana. Hany ka nahateny izy hoe kapao fa manimba ny tany. Fa eto dia fihetsika tsara be natao ilay mpikarakara ny tany-bokatra. Aleo izy adiko, avelao izy eo aloha asiako zezika ny manodidina. Dia tahaka izany koa io fiainantsika io ry havana. Mety tsy mandroso mihitsy ianao nefa Andriamanitra dia miandrandra vokatra aminao ary miandrandra ny fiovantoerana ihany koa. Fa zany nefa tsy tonga ho azy par magie par chance fa misy fandraisana andraikitra avy amintsika mivantana. Tsy mila olo-kafa anao an'izany ho anao fa ianao mihitsy no mila manapa-kevitra dia mandray an-tanana, mandray ny angady ianao dia mangady ianao amin'izay rehetra tsy metimety ao ary manisy zezika ihany koa. Andriamanitra ry havana tsy mba diso izany na koa tokony homentsika tsiny rehefa misy zavatra tsy mandeha amin'ny fiainantsika. Matetika mantsika manontany fa dia nahoana loatra re Andriamanitra na koa tsika mety laza hoe ny devoly mihitsy ny mafy be. Marina aloha fa ny devoly tena mitady lalana foana entina mitehana antsika. Izy koa manao izay azony atao, izy tsy ho avy raha tsy handringana sy hamono. Fa zao rehefa mijoro ianao sy matoky ianao indrindra manaiky sy makatony tenin'Andriamanitra dia tsy misy dikany aminao izay fandrika ny devoly na koa izay zana-tsipika rehetra alefa ny Satana. Reto manaraka reto ary ry havana dia mila jerentsika akaiky fa anisan'ny zezika mety hahatonga ny fiainantsika eo hamokatra ary azo tanterahana tsara. Ka mila jerenao akaiky ihany koa ireo fa sao sanatria mba avy amin'ireo ihany koa ilay zavatra mety mahatonga ny fiainanao io sy ny olanao io tsy mety hivaha mihitsiny. Voalohany manana andraikitra tsika amin'ny ray aman-drenitsika. Any amin'ny Efesiana 4:1-7, ny Malaki 4:1-9
any amin'ny didy folo ihany koa ry havana. Dia izao manisy toerana lehibe ho an'ny ray aman-drenitsika Andriamanitra. Noho izany dia manana andraikitra. Tsy azo lavintsika amin'ny ray aman-drenitsika. Mety efa tsy manana ray aman-dreny teraka intsony ianao, fa azadinao koa nefa raha mbola eo ny rafozanao. Raha mbola eo koa ny ray aman-dreny ara-panahy, na mety tsy manana intsony koa ianao fa misy olona any mijoro ray aman-dreninao foana eo amin'ny fiainanao. Antoka ray ho antsika ho amin'ny fahaelavelona izany. Ary isan'ny fiarovana ho antsika amin'ny loza tampoka sy ny sisa rehetra ihany koa, satria rehefa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ianao dia mandeha ianao eo ambanin'ny faneken'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza hoe manajany ray aman-dreninao mba ho lava andro iainana ianao. Aza jerena izay ratra-po mety nataony ra sanatria nanao zavatra tsy mety taminao ry zareo, na mety nampalahelo anao, mety tena zavatra mafy be mihitsy no nataony tamin'ny fiainanao. Fa izao Andriamanitra banjinina. Tanterao fotsiny ny tenin'Andriamanitra dia avelao Andriamanitra ny handray an-tanana momba ny zareo. Fa ataovy izay tokony ho ataonao. Zao vaovao ny taona dia ajao izy, meo azy ny haja izay mendrika azy, tontoana fanaterana ny solom-body akoho dia ateriny anazy. Faharoa manana andraikitra tsika ry havana amin'ny ankohonantsika. Eto moa izany dia mety efa amin'ny efa manambady, nefa ihany koa afaka mifaly izay mpitohy fa mba nahazo tombony ianao izany androany mahaino anito. Ao amin'ny Petera voalohany 3:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary toy izany koa ianareo lehilahy, miarah mitoetra amin'ny vavy amin'ny fahalalana ary manajany vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa, sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana, mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Ry havana, ny korotana amin'ny tokantrano dia manakana ny fitahiana tsy hiditra. Ny Baiboly dia milaza amintsika fa isaky ny tsy mifanaraka izany na koa manao fitondrana tsy marina amin'ny vadinao ianao dia voasakana ny vavakao. Izany hoe tsy misy valiny, tsy mamaly Andriamanitra. Ka mila mandihy ny tena tsara izany eto lehilahy amin'ny fitondran'ny vadiny. Sao dia sanatria ianao le hoe liona be ao an-tokantrano ka tsy misokatra raha tsy herona ihany. Fa tsy ny lehilahy ihany koa moa izany eto no voatenin'ny tenin'Andriamanitra, fa na ny vehivavy ihany koa ary dia voateny manao hoe: ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekenareo tahaka ny anekenao an'i Kristy izay lohan'ny fiangonana. Ry vehivavy, mila manaikitsika izany ny vadintsika amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa manaiky ianao manatanteraka dia ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao tokantranonao ao. Mba ilay fasaritsaina ry havana reny vehivavy fafana be reny, ny vadiny vao miteny ny azy efa tonga any amin'ny X sy Y, fa tena tsy mandroso ry havana ny fiainany. Fa izao mila manatanteraka fotsiny tsika ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa manatanteraka tsika dia ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao tokantranontsika ao ry havana. Ary misy fahalalana ihany koa, izany hoe eo amin'ny fifandraisan'ny rotonta. Dia arao didin'io izany, raisiny andraikitra ry vehivavy, dia ianao ilay mpanampy sahaza ho an'ny vadinao, fa tsy ho anao ihany koa. Tsy ianao indray ilay olona hanome ratsy ny vadinao na hitsivalana aminy. Fahatelo ry havana dia anisan'ny zezika tena ilaina amin'ny fahavokaran'ny fiainantsika ihany koa ny famelan-keloka. Any amin'ny Matthieu 7:17-20 any ry havana, raha vakiana tsara izy io dia mitantara an'ilay mpanompo nananatrosa be, dia namindran'ilay tompotrosa fo izy, dia nefany misy olona hafa nanana ny trosa dia mbola nitakiny ihany koa, na dia nengavy ary ilay mpanompony dia tsy nekeny. Ka tsika izany ry havana dia mila mahay mamela heloka tsika. Na dia ny fahavalontsika aza nge asain'Andriamanitra entsika mbafaka ka tsy fantatro aloha izay mety faka-mangidy ao anatinao ao, na koa mety misy ratra-po, fa androany esorao izany olona izany, esorao amin'ny fonao zao izany, dia soloy amin'ny anaran'i Jesosy izany anaran'olona izany. Angatao mihitsy ny androany ny rahan'i Jesosy hanadio ny fonao, fa tsy mahasoa anao ny fitehirizana olona ao am-ponao. Fa velao Jesosy nitoetra sy hanjaka ao
dia ho hitanao fa amokatra tsara io fiainanao io. Ary mbola maro be ry havana ny zezika azo atao eo amin'ny fiainantsika, azontsika raraka eo amin'ny fiainantsika eo, mbola afaka adina atonga ny fiainanao amokatra. Fa noho ny amin'ny fotoana moa dia tsy ho voalazako eto daholo, fa ny ray farany angambany azoko tenenina farany dia ao amin'ny Salamo 121:1 ka hatramin'ny 7, mila tsika malala tanana, izany hoe mila manome ho an'ireo mahantra. Ataovy amin'ny fitiavana mihitsy izany, ataovy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia ho hitanao, aza atao fotsiny hoe hakana selfie sy j'aime ilay izy na entina ireharehana, fa ataovy amin'ny fitiavana. Andriamanitra ry havana tsy mahantra izy, ary ianao koa rehefa mpanome dia tadio fa ny mpanome tsy mba mpangataka velively na oviana na oviana, ary rehefa mijery ny mahantra ianao dia ianao koa ilay tsy mahantra. Ka androany ry havana mindry somatoky fa efa misy zezika ireo azonao afafy eo amin'ny fiainanao, afaka adinao ny fiainanao dia ho hitanao fa amokatra be io fiainanao io, inanao vokatra ngeza be, mamy be tsara mihitsy ianao ary dia hianoka an'izany ianao sy ny ankohonanao, hianoka ny fianakavianao ary hianoka ny firenena manontolo mihitsiny. Dia tain'Andriamanitra tranony ianao, dia makasitraka ny amin'ny fianoana, dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Alleluia, makasitraka indrindra. Misaotra anareo rehetra fa dia voarainy fa mamy tokoa ny teoriteny ary irahantsika mahita fa irahantsika na enony fa tena mamy. Misaotra ny ranabavintsika Anitra Clarisse famombiazana fitahiana tamin'ny teny fa mahafinaritra ny toriteniny mamy tsara, petrapetraka tsara ary voalazany avokoa izay tokony nolazainy. Isaorana azy ny fahafoizan-tena amin'ny maharem-pianakaviana ao ny adidy aman'andraikitra, be adidy ny anabavintsika iny nefa dia tsy adino ny anjarany anjara toriteniny ka dia misaotra anao ranabavy dia Andriamanitra malifitianao ary fantatritsika tsara fa tsy ho foana tsy akory ny fikirizantsika hainao amin'ny Kristy Jesosy. Misy valiny dia valiny tokoa amin'Andriamanitra ka dia malifitianao Andriamanitra, anositra anao foana. Alleluia. Ary hitaridalanao foana izy dia ho tendrenao solom-bava ny mandrakariva ianao, solom-bava-bahoaka ianao fa solom-bavan'Andriamanitra. Dia mankasitraka dia mitombo fa soavana dia mahereza foana dia atao foana. Misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy satria ny fankasitrahana ataonareo tena mampahery anareo. Misy fiantraikany ngeza be, tsy azonareo tsy mihitsy ny herin'ireo teny mamy ataonareo ireo mipaikany amin'ireo ankizy mipandray anjara sy indrindra mpitoroteny ireo. Dia misaotra anareo satria nareo koa dia manampy anay mampahery an'izy ireo amin'ny sony bebe kokoa. Tsy ho ela moa dia efa hiampy indray nisy amin'ny mpitoroteny satria dia efa nisy vaovao indray niditra atao amin'ny groupe Zemarisy androany, iroso amin'ny batisa izy tsy ho ela. Dia efa hiazakazaka amin'ny asan'Andriamanitra resaka momba an'izany mihitsy tsika androany. Misaotra ny ranabavy Anitra Clarisse tsika. Tany tompona ela mbola tsy narabaiko teo Verselina efa narabaiko, Mama Valentina efa narabaiko izay mbola tsy narabaiko ny teneniko eto Rolianisy efa narabaiko ihany koa. Dia izy moa izany fa tsy efantsika rehetra ihany teo fa na ela azy izany tsy voarabako teo. Dia tahian Jesosy ary. Luka 7:20. Baiboly dikafa moa teneniny amin'ny aviavim-bazaha teo fa niara baiboly koa dia vakiko dia manoatra izao amin'ny aran'i Jesosy. Luka 7:20 ka hatramin'ny 5 manao hoe ary nao ty fanoharana izy hoe nisy olona nanana viavy nambolena tao tamin'ny bolobony dia nankeo izy ka nitady vo taminy fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin'ny mpamboatra, hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tamin'ny boloboka, indro efa 3 taona zao ny tonga hitady vo tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io, nahoana io manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namalaka anao tamin'ny tompoko, avy alao ihany aloha amin'ity taona ity, mandra-piatoko ny manodidina, dia asiako zezika, angamba mba hamoa izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Sady vaovao mahafaly no vaovao mampatahotra. Vaovao mahafaly dia izao tsy nikapaina izy, fa ao ambadika izay misy zahatra mampatahotra.
ho kapaina raha tsy mbola mamoa zany hoe misy pression kely eto a pression be mihitsy moa zany tambesatra am'ilay aviavy voalohany indrindra aloha de zao ity aviavy ty a de aviavy tsy de tsara toerana izy ty misy filazatsika foana hoe aizy nareo makina tokotany andeha analan'ny mauvaise herbe aloha misy gazon maniry ohatra ny zaridainatsika de nendray misy ahidratsy maniry eny misy zavatra hafa maniry eny ohatra hoe ortina reny zavatra de esoriny reny manala iny manala ny ahidratsy ny tena marina ny ahidratsy tsy misy ny ahidratsy tsara daholo zay nataon'Andriamanitra tsisy ahitra tsara de ahidratsy zany fa iny zavatra iny no maniry tsy tokony eo amin'ny aniriny de manelingely de esoriny zay ny azo fa tsisy hoe mauvaise herbe akory tsisy zavatra ratsy zany nataon'Andriamanitra fa maniry eny amin'ny tsy tokony andriny de tsy maintsy esorina etretinao fotsiny fa eny amin'ny toerana anankiray ohatra hoe renyle misy pavé eo atokotaninao ohatra de misy ahitra kely maniry eny atsefa de ongotany reny manaratsy endrika nefany a mividy bozaka ndray tsika eny amin'ny mpivarotra voly eny mividy bozaka ampaniriny eo amin'ny tokotany zany hoe ilaina ihany le izy any amin'ny toerana tsara tokony isy azy ka ity aviavy ty de zao ohatra ny somary ratsy toerana ihany izy ty satria zao tsy miara-maniry amin'ny aviavy izy fa miara-maniry amin'inona miara-maniry amin'ny voaloboka miavaka be eo zany io aviavy io eny amin'ny tany voaloboka maniry ny aviavy fa tsy eny amin'ny tanina aviavy ary tsy voaloboka maniry eo fa aviavy ratsiratsy toerana ihany izy satria teto de le tompona tany boloboka de niteny hoe voalohany tompona tany boloboka fa tsy tompona tanina aviavy ka ny voaloboka ny kapaina raha tsy maniry fa le aviavy no andrasana voany fa ny voaloboka eo milamina tsara tsy ny voaloboka no esorina eo fa le aviavy no esorina raha tsy mamoa satria ity aviavy ty de aviavy nomena fahasoavana navelana niry ary mihinana ny tsirony tany izay mavokatra ny voaloboka azonao ka mantiako lazaina io tany io tsy hoe tany tsy mamokatra fa le tany tena tany mahavokatra satria ny voaloboka rehetra hoe de mahavokatra daholo zany hoe mifoka ny tsirony tany zay tokony havokatra ilay aviavy fa tsy mamokatra ary zany natonga n'lay tompona tany boloboka saro-piaro tamin'ny tany hoe fa maninona io manimba ny tany eo fotsiny azy izy a misy fomba fiteny zay manalokaloka oatra ny razana tsy hita ho ny fomba fiteny malagasy eo izy de maninona ny ataony zay tsirony tany rehetrarehetra eo alainy anombina ny tsirony tany zay tokony any amin'ny voaloboka nalain'le aviavy manimba ny tany izy satria raha naka le tsirony tany any de tokony amoa vokatra tsara satria tany tsara no andriny ity aviavy ty a de itsika malagasy itsika frantsay itsika anglisy itsika arabo sy ny sisa ny voaloboka de ny zanak'Israely ary io tany io de tany naniriny ny zanak'Israely ny taranaka voafidy io tany voaloboka io fa hoy Jesosy mbola misy ondry hafa koa ivelan'ny vala zany hoe mbola misy voly hafa koa ivelan'ireto voaloboka eto de tsy iny zany fa aviavy navelana niry teo noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra de voaisa aviavy anankiray tsika reto zao tsika malagasy kristiany reto tsy divina moa tsika mihoatra amin'ny taranaka voafidy taranaka Abraham fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra de nomena ny tsirony tany a nampanirina teo mba hiandrasana zavatra
iandrasana inona iandrasana vo gaga ry izy nisy olana viavy teo namboleo teo tambolobo de nakeo izy nitady vo taminy rarina izy raha hitady vo tsy vonina viavy reny ny tedaviny teo fa vonina voaloboka koa ny tsereny teo fa raha mamony voaloboka tokony hamony aviavy tsy tonga fotsiny eo amin'ny tany io ny aviavy fa tany natao amin'ny karana io tany tsara io tany tokony hitombona io ny fivavahana kristianina ry havana de tena fivavahana mahavonjy fivavahana mahavokatra fivavahana misy fitahina raha ao amin'ny fivavahana kristianina ianao tsy mahomby de tetenanao hoe tena tsy ahomby tsony ianao na aiza na aiza tena marina zany teneniko anao zany ny fivavahana kristianina ihany ngery havana no ahafahanao hoe tena mitombo ny ara-panahynao de hoany an-danitra mihitsy ary ianao fivavahana kristianina rery memporteny ianao a de mahery tampoka ianao amin'ny alalan'ny teny de mahery ianao amin'ny alalan'ny teny de misy valim-bavaka de misitra ianao sy ny sisa fivavahana kristianina reny ny atokavana ny an-danitra jesosy rery no ny teny fa ho avy ndray izy akany anazy boda tsy ho avy mahome tsy ho avy kristianina rery kristiny ho avy de nampanirina teo izy tonga ny tompona tany-boaloboka tsy iza fa andriamanitra ny tompony tany-boaloboka ary iza no mpikarakara jesosy ny mpikarakara jesosy ny mpiandro ny tany-boaloboka ny mpiandro tsara jesosy ny mpikarakara ny ondry jesosy ny mpikarakara ny voaloboka jesosy ny mpikarakara ny aviavy izay mena fahasoavana manoka mba haniry teo fahasoavana ny afahantsika tonga kristianina zany fahasoavan'andriamanitra fa tsy haitsika ny manararoatra an'izay tsy haitsika manararoatra ny fahasoavana zay nomen'andriamanitra tsika afahantsika maniry eo amin'ny tany-boaloboka tsara be mahavokatra ny zavatra olana mazy teto de zao le aviavy tsy maty le aviavy velona le aviavy naniry mandrombona tsara tandra le tenitentsika hoe misy rano maniry eo anilan'ny rano mandeha de izy maniry velona raha kapainao io aviavy io de hazo lena tena velona tsara misy raviny maitso mavelona eo no velominy io fa izy a naniny tsisy voany be debe ny olona manam-pinoana fa tsy afaka mitory finoana be debe ny olona mahery fa tsy afaka mampahery tsy le aviavy velona maniry ny andrasan'ilay tompony fa ny voany any izy velona fa izy koa mamo ary ny tenina zavatra mahavariana de zao tsy nila voatsara akory ny tompon'ny tany-boaloboka hoe naniry herim-bolana de tsy naniry de ilana vaniny hoe mpiasa ianao hoe voniditra maly de tonga de mena asa be debe zay mbola tsy nanananao expérience sy tsy nanovanao formation akory tsy pila vaniny ohatr' zany ny tompona tany-boaloboka fa nomeny 3 taona ary zany 3 taona zany misy antony tsara mihitsy tena manana antony mihitsy izy hoe 3 taona ve tsy naniry tsy namoa tena kapao am'izay 3 taona zany a jesosy nanao ny asany 3 taona sy tapany tany amin'ny 3 taona zany efa vitan'i jesosy daholo ary ny tenandroany hoe tsy voalaza atao anatin'ny baiboly tsisy boky ombony zavatra nataon'i jesosy tao anatin'ny 3 taona ny 3 taona sy tapan'i jesosy a ny 3 taona nanaova ny fahagagana tsy ro amatany ny tapa-taona farany a nampiorenan'ny mpianatra sisa nampitandreman'ny mpianatra eo andeha de iverina indray za malahelo ny fonareo ohatrany ndraiky misy fitoerana maro aza malahelo fa andeha de amboatra fitoerana ho anareo ny tapa-taona farany fa ny 3 taona inona tsy vitan'i jesosy namoaka demoni nanasitra namarary namoky olona 5 nanova rano lasa divay nanangana ny maty mbola nanangana ny maty ka tena nanangana ny maty efa maty efatrandro inona tsy nataon'i jesosy 3 taona arariny hoe 3 taona le aviavy tsy nanao ninina ain'andriamanitra ngery havana ny fetran'izany 3 taona zany ainy
za teteny aminao androany en jesosy ny telo taona zany efa tsy tanoana ao anatin'ny ray andro jesosy inona ny zavatra tsy vita vofiry no mitangosany olona am' jesosy olona firy no mitangony vo am' jesosy anatin'ny ray andro fotsiny ano tonga de mitratratratra de tsy vitan'ny jesosy tsy no makanjo zany mitenena fotsiny jesosy miteny fotsiny de sitrana sasa mikasika ny lambany vo daholo ange zany sasa miheno toroteny tonga de olona tsy omby 5 arivo miheno toroteny anatin'ny ray andro de raisinao fotsiny tao anatin'ny 3 taona zany inona ny zavatra tsy efanotrany fa ity avy avy ty 3 taona inona nataony teo nitroka lay tsirony tany de naniry teo fotsiny mihinana teo fotsiny izy fisitsinao mitaky atsika mampianatra atsika ty teny ty ravana malala mitaky atsika izy tia mba handrosanao asan'Andriamanitra asan'Andriamanitra ny vo takina am'ty aviavy ny aviavy de izasy ianao io za de $100 de mama Valtina de Bert Sava de mamina ary rehetrarehetra tsika rehetra eo aviavy daholo ary tsika de maniry eo amy tanimboloboka ao anatin'ny tontolo n'Andriamanitra tontolo ny fanompona valan'ny fanompona anankiray sika tsika tsy mitovy amy taranaka voafidy fa tsika miavaka fa amy mamiavaka atsika de miavaka ny tiavana atsika tena vela ho eo sika satria efa nirahana lay mpiandry mba ho faty hamonjy atsika natakalo atsika alleloia inona ny vokatra tokony nataony zany fahasoavana e fahasoavana raha ianao zany zao ravana no tsy tokony ho tonga eo amina toerana ray za zao anisan'ny raha mahitinareo tsy haiko raha mbola ao ty olona ty fa za taloha tamipetraka tany akaikin'ny Paris de mandeha eo amy Gare de l'Est sy Gare du Nord eo foana isan'andro isan'andro nareo ve mbola mahita an'izao zay ho anareo aty Frantsa zay mandalo eo amy Gare du Nord na eo amy Gare de l'Est eo misy gasy anankiray zay io de izy 4 mi maloto be mihitsy tena ohatrany 4 mi maloto be manao blouson jean sy pataloha jean ohatrany hoe triple mihitsy ny patalohany de tena mahatsiravina de ny tanany maloto be de volony tsy mibango de inona nataony eo mangataka sigara amin'olona de izy tsy mahiteny gasy fisy gasy de mangataka sigara amin'olona de mipetrapetraka eo de miara-mipetraka amin'ireny olona clochard rehetrarehetra zay de za mahita anazy tena hoe Jesosy firifiry ny tanora malagasy any Madagasikara mivarotra tanindrazana mihitsy andehanana ty andafy mba ninona mba hiotra amy fiainana mba hiova fiainana mba hiaina tsara kokoa fa ity rahalahy ty tonga ty zao ny zavatra atao mangataka manao 4 mi za mampahery foana rehefa maro ny namana mpahirezina hoe efa tsy mety tongava ty andafy tongava ty de aty mihoatra amy fiainana aty miezaka fa raha tsika malalaka fa tsy mitovy mihitsy ny aty sy ny any Madagasikara tsy mitovy ary raha tonga ianao aty de aza variana fa ataovy zay mety fa fahasoavana manokana ny ahafahanao tonga aty miary sa tsy marina zany teko anareo zany mahita an'izay rahalahy zay tena kivy mihitsy Jesosy tena hoe mandany andro tena anao 4 mi ve ny andehanako aty anda akamona nge zany dravana mangataka sigara ny angatany me pièce kely any raha misy sigara kely sigara miasa ianao aty ianao tsy very zany aty tsisy olona tokony lasa 4 mi zany raha olona vo tonga aty ianao mandefa saimp aminay de atoranao ny hevitra zay tokony andehana ataonao aty am'izay kely mba fantatray fa ty tsisy olona tokony ho fatiny anohanany zany ty a Frantsa raha ty a Frantsa ny haiko tsy
tsisy olona vorokitsay zany hoe tokony ho vorokitsay sio tsy anakoany zany ty be deabe ny lalana azo atao lalana azo ale zany ndreky raha misy aminareo meno ty fandarana ty ka mbola tsy hainareo ny zavatra tokony misy torohevitra mandefa SMP aminay fa zay tsy takany gasy hoe sanatry raha tsy saina zany ka hoe anoro zavatra fa tena toranao mihitsy hoe zao atao de zao atao de zao atao fa misy fiainana ty ary tokony ho tafavoaka nareo raha tonga ty misy foana ny zavatra azo atao aty alleloia ao saina mbola ao saina lazara izy ao zany izy mampalahelo iny olona iny tena mampalahelo asana de ny fianakaviana tsy de tsy mba afaka manoro hevitra mba miteny an'izany rahalahy zany mampalahelo mahita azy sady hoe malagasy anao hoe de mahita katrami anao de malagasy any Madagasikara zany anao sahirana de tiako anao sahirana ka ohatrohatr'izay zany zavatra tiako tenena am'le resaka ity aviavy ty nomena fahasoavana manokana tena fahasoavana manokana alleloia fahasoavana manokana nomena an'ity aviavy ty natao eo amin'ny toerana ahafahana mamofo ary ny andrasana vokatra fa tsy nety namokatra inona ny voeny aminao ary ozy izy lay tompona iny de sy izy loatra rehefa lasa tsy de salama-tsaina firy-tsony fa tena mipetraka eo avy moa izy zao tsy maintsy salama-tsaina ihany netomboany iny teo fa araka antenina elo mihitsy ajantsika ny amin'iny rangahy iny fa anazy manokana moa zany fa tonga ny tompona tanimbolopoka ary tandreo fa tompona tanimbolopoka de mijery le zava-mitranga jereny ny azy ny tany nataony tsara mokatra io ianao hoe ohatra ampianarina amina université tena lafo kar écolage be mihitsy nefa ianao migitrika de ahoana za taloha nampianarin'ny mamanay piano nanao cours de piano nandaovan'ny mamako ka écolage misy raha matoa zay mahay piano be mihitsy ny fampianatra piano paibe ao taloha mety efa maty satria efa antitra izy tam'izany tena mpitendry piano ikoizana de nandaovan'ny écolage inona ataoko izy ianao rehefa mandeha mianatra indray de meny lesona de mianatra anatra piano de za tsy mianatra an'le izy kory fa misy namako zay etiko tany hoe namako le nizala sakafo tam'izay nanao skoto le nitantaraiko iny mahay piano be izy nefa izy mbola kely de izy ny etiko de rehefa eo de izy ny asaiko mitendry de za mino anazy mitendry fotsiny ny écolage naloha tsy nahay piano mandraiky ty ny androany misy zanak'olona mpanankarena nefa mandeha mianatra amina université ngeza be fa manao fiainana fotsiny ny ataony ihany lany fotsiny ny écolage ny ray aman-dreny nameny ny ray aman-dreny ry havana ity aviavy ity de nadinina ny vokatra ny aminy 3 taona ianao zay ny teo fantatr'Andriamanitra tsara ny fetran'izany 3 taona satria jereny fotsiny Jesosy zanany inona ny nataony Jesosy tanatin'ny 3 taona te antany ianao androany 4 taona ianao zay no nivavaka 4 taona ianao zay no natsapo hoe nandray an' Jesosy 4 taona ianao neritreritra hoe maniry eo amin'ny tany eo amin'ny tontolon'Andriamanitra 4 taona androany mitady vo taminao Andriamanitra ary Andriamanitra mitady vo eo amintsika tsirairay avy reto mitady vo Andriamanitra nahita ve izy raha nahita izy de tsara ihany no ny tenin'Andriamanitra raha nahita izy de faly izy de hoaniny ny vo Andriamanitra ke mihinana ny vo izay vokaritsika inona vo vokaritsika asan'Andriamanitra zay mampirisika foana nareo rehetrarehetra
manao vasan'Andriamanitra. Ary eto amin'ity fandarantsika ity de sehatra anankiray ahafahanareo manao asan'Andriamanitra. Nareo nge tsy ireo ankizy mpanao vavaka ireo ihany nge no afaka manao vavaka. Ny vavaka fanomboana eto amintsika eto na i Maniko, na i Eme Manambotso, na Rodi Marimo vao, na i Niaina Mahenso, na i Nael, na i zava mbola tsy ao anaty, na i Tina Rakoto Arzaka, na Samir Tansia zany rehefa teto taloha, na i Mamy Sirandry, na i Fintso. Miteny amiko hoe za mba manao vavaka fanomboana, raha pitso anao de fa manao vavaka fanomboana. Ty fandarantsika ty de sehatra zany dony nge reo ankizy ao sao de venareo fa misy olona spesialy leto hoe tsy maintsy reo ihany. Fa androany nareo miteny za mba manao asan'Andriamanitra, atomboy amin'ny vavaka fanomboana ohatran'le nataon'ny tranam-pahafinarako teo mametraka amin'ny fotoana am-pilatanana 3 minitra. Tsy maintsy mitomboka amin'izany e. Sehatra anankiray ahafahanao manao asan'Andriamanitra eto. Ary io de mitombo. Rehefa vita batisa nareo na vita batisa taiza. Rehefa vita batisa amin'ny rano be fotsiny. Na taiza nareo na vita batisa. De omena fampianarana kely nareo izay fampianarana ijoroany ny fandarantsika. Inona moa fampianarana io? Tsy fampianarana avy aminay, Baiboly ihany ny anarantsika. Fa maninona no manao saron-doha? Fa maninona tsika no tsy mihina zava-padihana? Fa maninona tsika no sy ny sisa reny mampafantatrareo be de afaka manomboka ianareo. Mitoro tena ohatry ny olona rehetrarehetra. Asan'Andriamanitra. Zay mampirisika foana manova asan'Andriamanitra. Ary aza miandro 3 taona. Ry 3 taona teto ny andrasana any. Efa telo izy tamin'ny taona voalohany araka ny tendrena fambeazana vita iny. Tsy nisy. De namindra fo izy. Maro-po sady be famindra-po nge ny Andriamanitsika. Tonga reny ny faharoa taona de efa nomboka ny teza. De mbola tsisy voany ihany ve ianao? Tonga ny fahatelo kapao am'izay io izy. Fa maninona ny kapaina? Manimba ny tany. Mailaka be mihitsy ianao mihinana an'le tsiron'ny tany. Mandray valim-bavaka angetsika. Mandray fahasoavana, mandray fitahiana. Aiza ny andraisanao an'izany? Eo amin'le tany mbolomboka nge anao io e. Raha ny amin'ny tany karakaina ianao tsy nandray valim-bavaka izany. Vao maly zao nareo nentina bavaka izy tsy nandray valim-bavaka. Sitrana. Ary zao ry havana malala. Andriamanitra. Nareo hoe fadianina dolo tsika reo vao nandray valim-bavaka. Mbola ao anatin'ny alotonao io mihitsy ary ianao mangatabavaka omen'Andriamanitra valim-bavaka. Satria maninona? Satria le tany anirina misy tsirony. De velona ny aviavy. Fa le aviavy velona io tokony aninona amin'izay? Tokony amoa. Afrina anao zay miaraka taminay teto. Tokony efa nao asan'Andriamanitra amin'izay ianao. Halleluja. Saotra nareo amin'ny valiteny. Fa iny zavatra iny noporofon'Andriamanitra taminareo fa misy tsiron'le tany. Ary Andriamanitra saro-piaro fa maninona ny tsisy voany nareo nefa nareo manimba ny tany. Le manimba ny tany de zao trohany fotsiny ilay tsiron'ny tany fisy tsy mamoa. Velona fotsiny izy. Isika ilay mpianakaviana ohatra ketenako anao. Za tsy hoe mandeha miasa. Maraina amparivony andro. De mahita sakafo hoaniko sy akanjo tafiko sy kiraro anaovako. Fa za mandeha miasa ray mpianakaviana de mitondra voa amelomako ny ankonako. Mamelona ny ankonako mamelona n'izy dimy miaraka aminahy. Fa raha ohatra hoe mandeha miasa de zany fa de mazaka hoe voroky tsy aisy 4 fa zahako rera velona be any de mila kapaina koa zany fa tsy mety. Ohatr'izay le zavatra tiana tongavana ry havana malala. Za tena teteny aminao. Ny famoazana tsy voatery hoe manatra baiboly hatrany hoe mahay baiboly be versy rehetrarehetra ianao. Zay mivady isorako an'Andriamanitra. Octobre 2021 ary efa elaela any ambony Valery zany samy mba miteny kely daholo eo vinany teo. Saotra ny zanary ambony Valery tsika. Izy zao tamin'ny Octobre 2021 teto. Terira Albenjo vina,
Kodenela ovina, Nael ovina, Marijo ovina, samy mba miteniteny kely eo tsika mba mifankahitahita eto mahafinaritra. Alléluia. Zao ry havana malala. Zay tamin'izay nanomboka ny vavaka zay volana mars 2007. Fatenenanao zany. Efa ela ihany zany Lovely na zany décembre 2019. Avril 2020, vokatry ny confinement renabavy Marijo. Tojo juillet 2019. Niaina mainso septembre. Alléluia. Tena rakoto ary zaka efa tamin'ny 2018. Ary efa ela ianao zany. Tena rakoto ary zako 18, 19, 20, 21. Efa 3 taona. So dia mba efa tokony amoa amizay. Nael septembre 2021. Erika juin 2019 efa mamoa reny fa mitory teny Eritaona teo zay Rana Bavolina taty hitako mihitsy Rana Bavolina io tamin'izany io continue ampiasain'ny mamany taty andafy dia mamany no nijery teto voalohany raha Tanina Marisalina miaraka amintsika eto izy no naraka teto voalohany dia io continue ampiasainy tamin'izany dia misy fotoana mandeha mivoaka Rana Bavolina dia tsisy an'le compte anaovana Facebook Marisalina tsy afaka manaraka andro fa lasa nivoaka le zanako zao le zanany io efa eto indray. Alléluia. Soameva décembre 2019. Alléluia efa mamoaka. Toriteny ihany koa ngahy verina rehefa tsy tena nafinahitra mipopoaka mihitsy ny Andranabavy Soameva efa mamoa izy. Berthe Savay efa mamoa ihany koa 2019 efa mitoriteny. 2019 hono rakoto ary zaka efa 3 taona zany mila mamoa amizay. Fambeazana fiteny 9 mars tadidiny mihitsy ny azo 9 mars. Ina ny antony natadiavana 9 mars mihitsy. Neny Kodenela 15 décembre. Ary Kodenela voaigny mbola voahery ray volana mahery zany ray volana sy tapany. Jonathan aloha ny efa ela indrindra teto zany Jonathan efa 2018 efa mamoa be koa zany. Alléluia. Rolita amin'ny 2020 vokatry ny confinement daholo reny. Mama Valtina 2018. Alléluia. Mafinaritra bika fa makedy lasa an'izay ny fotoana. Rodine tamin'ny 2019 efa mamoaka. Efa mamoa. So official tsy satria so official fotsiny efa impiry ovanarana dia so official dia vaty so official dia izany moa ny anarana teto. Efa tsy hoe efa tamin'ny 2019 tany koa. Yango nirina tamin'ny septembre 2021. Tsiry amboaramielina avril 2021 fa tsiry amboaramielina kosa efa nisy fotoana resaka tamin'ny 2017 tany sa hoana vintsika menadala efa niresaka epela be iny efa mamoaka efa mahafinaritra inge. Alléluia. Mahafinaritra be daholo. Fivadikanana nidiran'ny $100 teto. Côté camarade Jesosy koa efa nisan'ny nila teto efa tamin'ny 2018 vao nisy ny groupe vavaka fiambenana 1 2 3 4 5 dia efa tao anatiny tao Ranabavy Côté efa ny zavatra mahafinaritra efa mamoa ihany koa. Alléluia. Azana Monique janvier 2021 kadaka mai 2021. Alléluia. Tsy tadidiko sona so official efa elaela koa so official. Mahafinaritra reto. Mahafinaritra reto. Mahafinaritra mahita anareo. Mamsy randrivo haingana tsaroko mihitsy. Fa zao no tiako tenanareo. Zay fa nanomboka ny vavaka. Isorana n'Andriamanitra fa tamin'izany volana mars 2021 2007 zay nanomboka ny vavaka voalohany. Vavaka ohatr'izao. Volana mai 2008 zay ny vita batisa. Any vita batisa zay vao nanomboka ny asa n'Andriamanitra tena hoe toriteny amizay ary tamin'izany dia mitoriteny amizay naiza. Fa zao no nataonay. Vanomboka ny vavaka ny sabata faharoan'ny vavahana kosa dia efa tsy mitsahatra mijoro eny amin'ny alitara amizay maninona mijoro vavolombelona. Zay mba tonga any miteny hoe ny anay 15 taona amin'ity nanaovanay asan'Andriamanitra amin'ny volana mars satria maninona toko izay tena manao asan'Andriamanitra. Inona ny asan'Andriamanitra? Mijoro vavolombelona. Za tamin'izany teneniko anao nijoroko vavolombelona tsy nahazo miliara. Fa ny andehanako hiterako an'Andriamanitra hijoroko vavolombelona dia nitopotrosako tsy miteny ratsy anahako fotsiny, na nitopotrosako tsy nitory anahy fotsiny, na nitopotrosako nanemotra ny fotoana fa ohatra misy vola tokony meko dia miteny andana ary fa amin'izao
mahazo famotsora-kely inony aty fitsoroko tsy avelako fitsoroko afolombelona ampirezaky hoe maherezy ianao fa ny naza niemotra ny trosa aleloia trosa mbola tsy ava maherezy anao fa tsy niteny ratsy tamiko le mpiteny ratsy be le manao trosa amiko tsoroko fa afolombelona io re havana malala fa teneko anao le zahako le any am-piangonana ka ny fiangonanay anaty salle de classe samy vavaka ao andro sabata ny tompotrosa miandro eo ambavahadin'ny fiangonana miandry ana ivoaka tapany maraina satroka tsy tafotra le sabata maraina tompo ataovy lavalava ny toriteny mbola sy hira maromaro de tena ataovy tena hoe maladiny tanteraka finona zavatra mitranga ao ivelanao za mivavaka amin'ny teran'Andriamanitra mbola ao ihany lo mitahotra hoe Jesosy za tsy manana naniny ariary efa narefa fanatitra le vola kely taty ao ivelanao misy olona miandry 5 millions tamiko olona roa miandry 5 millions avy toko manana 10 millions zany tam'izany efa mbavahady ao aizany tsy voaka ny otrany fianarana eo anao mivavaka io fa zao re havana malala za havarina miteran'Andriamanitra ary za mitenanareo ho anareo zay mbola tsy nanandrana andramoka izao amin'ny sabata zao ajanono ny programanao andonke tsika hiariteran'Andriamanitra eto ianao manana olana be io andonke tena andramanao hoe zany hoe tsy mandeha miazakazaka mitady vaholana fa andonke tsika hitsahatra tena hiteran'Andriamanitra ho hitanao fa za teo ampidirana an'Andriamanitra ho zay atompo avaiza mo famonjena am'izao inona tsony ny zavatra ho hitako ato anatin'ny trano ty hoe aiza ny volomeko andreo oloreo nisy ry havana za varinina nidiran'Andriamanitra ao ny fanena reo olona tokony aka vola amiko airy zareo mifankalala tovitovy mihitsy koa ny anaran'ny zareo sa misy izy de vaona maninona ty ianao miandry olo eto izany olo endrasanao eto misy rado nge namako aiko anao miandra zako miandry ny rado de tafaresaka fa hoana fa miandry rado anao foana misy vola alaiko aminy anao koa misy vola alainao aminy zako misy vola endrasako aminy de asa zay nahazo an'le anankiray fa zao izy izy le volana keo izy mbola tsy de tena ilaiko koa le volana amrady fa zao ohatrany volindrasanao any anazy 5 millions izy de olona ray niako 5 fa zao omeko 5 millions anao izy izy omeko 5 millions anao izy le anankiray ty le 5 millions raha maika anao de mandehana fa za afaka miandry andrado de salaiko any amin'ny taolo kosa fa siny de nomeny 5 millions le olona tokony aka 5 millions zany na ame 5 millions le olona ray de lasa iny nandeha de izy reo ampiandrasana anao mba hiandry 10 millions zany satria za zany censé hoe tokony hoe misy 10 millions omeko an'izy roa ao de niandro izy to de nomeko anao 5 fa 10 za to de lalaiko any amin'ny raha dolo rehefa avy eo de ampiandrasana izy eo tselany sabotsy eo de elaela vao mirava le fiangonana mbola alleluia amen mbola velominy ny tômobila lasa izy nandeha de message nalefa ny tamiko rado efa hitako teo ihanina de nomeko azy ny 5 millions fa zao alaiko anao fotsiny le 10 millions zany rehefa manaraka zay fa mbola maika avy zako mbola te andeha za amin'io izy anao mpivavahana de amelona telefônina mangovotra mihitsy hoe inona de sanatria hoe andainga nefa atao mpivavahana lazaina fa hoe very le vola sa lazaina hoe mbola tsy mivoaka ny volany amin'ny finance sa inona no tenenina mangovotra ho afa velomy io telefônina io velona ny telefônina mangovotra andeha hiantsona reo efa onganareo tsy zany mantsy fa afaka mba miresaka ke tonga de message tonga rado lasa aloha za fa mamaika fa le 5 millions anao efa nomeko an'le olona ray iny tonga de verina ny kohaka ny deran'Andriamanitra ho fijoroana vavolombelona tsitso asan'Andriamanitra aperiny olona ry havana miandry an'Andriamanitra ianao endraso eo alleluia fa tonga eo io alleluia misy vaholana ry havana tsy adiniko mandra-pahafatiko zay fanimbavaka azoko tao anatin'ny sabata zay tsisy sabata mamoatra an'izay fa niteran'Andriamanitra andrevany fa ohatrany sary varahana mihitsy amin'ny voakavy tao feno vovoka ho alleluia fananao asan'Andriamanitra mijoro vavolombelona isan'andro vola 500 000 nahita de fa hijorona amin'ny vavolombelona nitrosa amin'io efa ho miliara asan'Andriamanitra ary za mbola tsy nitory teny de manomboka afaka am'izay nitrosanay halleluia telo volana angarangidina niretana ny violence ny fitoriana sokatra ny lanitra tonga de nidina am'izay ny fitahina de zao fotsiny no ataon'le pasteranay tam'izany entiny miaraka aminazy mandeha makany amin'ny radio reny radio evangelika reny
de mitory teny mandritra ny 30 minitra tsy mitory teny izy fa zany mitsory vavolombelona za zany ry havana de boka nitrosary havana vola be ohatry zao nanan'olona tamiko a olona 450 nanambola tamiko a 5 millions kely indrindra tam'izany a 350 millions lehibe indrindra tam'izany olona 450 ohatry nareo mijery zao manambola tamiko daholo tam'izany fa voninahitra n'Andriamanitra ry havana efa tsy hitatsony zay nataony trano lasan'ny olona tomobile tsisy tsony taxi be nentina mandeha mivavaka sisa tonga atao resy mihitsy tonga nitady an'Andriamanitra zany e fa nalain'Andriamanitra ty namboleny teo amin'ny tany mbolobokio halleloia de nanomboka nihinana ny tsirony tany nanomboka nahazo valombavaka nanomboka velona ny ara-panahy nanomboka nahita fifaliana amin'ny fiainana ny volany tsy nisy fa ny fahasoavan'Andriamanitra nisy satria maniry eo amin'ny tany mboloboka halleloia de tonga de nisy voany inona ny voany ny fijoroana vavolombelona mampahery ny olona ary maro ny olona mihaino radio de tonga mankany am-piangonana ary de miteny iza le nijoro vavolombelona le hoe nananan'olo le fo 1 milliard iny de afaka iry le izy amin'ny mbola tsy mpitory teny fa naninona fotsiny ny fijoroana vavolombelonako vo na tonga ny olona tonga atao amin'Andriamanitra ianao inge manana vo e ianao inge ravana manana vo e inona zao mivalimbavaka efa mba hitanao any amin'ny MP-nareo efa voana ihany lo efa vo mijoro vavolombelona fa nareo aza menatra mijoro vavolombelona zany njaza am'izany tsisy namenatra izy tsy nalalana fa nafa boka nitrosa tsy namenatra satria za tonga de nanam-pinoana ao avy ny fotoana ho afaka amin'ity ary teo vavolombelona Jerosalema Jodi Samaria tany aparan'ny tany halleloia za mila mamoa fa fahasoavana ho anina niry teo amin'io sahan'Andriamanitra io misy vo ianao e efa sitrana tamin'ny aretina zao ianao izy mba nampaherezinao tam'izany nefa any ananinany ny aretina inge tsy de fahita e fa misy olona any misy an'io aretina io mila maheno anao de mitsangana izy hoe raha sitrana ve iny de za tsy ho sitrana de courage izy eo ambony fandrinan'ny hôpitaly eo de ho sitrana izy de vo avy taminao halleloia nonoan'ny olona daotsika moa iza nijoro vavolombelona amin'ny zoma de alaina ny feo anareo de asiana ny sarinareo raha tsy menatra nareo halleloia de mba lefa tsika eto hoe za zany rehefa namalala tamin'ireny ray talata iny zany a nijoro vavolombelona fa eto amintsika eto zao misy olona sika tapatongotra efa nasehoko teto moa sarin'ny tongotr'olona le mivoraka be efa nisy cancer sika notapahana efa mijery boly efa hanao baolina efa sitrana tanteraka fa zao zany olona zany zao a tokony ambarany ray tany ren-danitra fa nisitranin'i Jesosy izy vavaka nanasitrana anazy vo angereny e mitady vo aminao Andriamanitra androany firy zay ny valimbavaka azonao fa eny any ohatry ny tsisy ninona misy olona karazan'olona ohatry zao misy olona zao a tena fantatra hoe ary mety eto zany olona zany indre mandeha isaky ny 3 volana mba mandefa tahiny tompo mesazy aminay de efa lasa fahazarana aminay mivady vao hita mesazy nireo de hoe ay misy mesazy ny aninao de tonga de zao ny tonga de ohatry hoe tonga de ohatry hoe réflexe anay zany aty aminay de hoe misy marary mafy any misy marary mafy any na sorana saribana de entinambavaka zay fo fa le valimbavaka taloha nataonao taiza na nijoro vavolombelona aza tsy nataonao nefa fijoroana vavolombelona ho aty ny amiko anao fijoroana vavolombelona no mahatonga antsika rehetrarehetra eto mahare aman'olona ianao fa tena io lehilahy solasola bebe orina io afaka tamin'trosa de tonga ianao de raha tsy ny tena fa eto fosiny any eno hira ary tsika de meno hira mbola eno hira indray de meno hira manaona daholo nareo nda mbola eno hira fanotelina zay ny fotoanatsika veloma daholo tompoko de zay za mitena nareo hoe za boka nitrosa sitrana za mitena nareo nisy olona narary mafy ho avy fijoroana vavolombelona tsy ho elo nareo misy olona teto amintsika teto tsy haiko maty
ary zany olo zany andritra ny 12 taona na raha takan'le vehivavy nitsitra fa zany olo zany miaraka amina tuyau aty feno tuyau sakafo ampidirina amin'ny tuyau tena hoe misy kitapo kely tavona azy voalohany zay de mitondra kitapo kely ohatry mirehitra jiro zay izy vao tsy misaraka amin'iny de maty vao misaraka amin'iny de maty satria iny no iainany fa zao zany olo zany tsisy an'izany tsony veloma de teny aminao hoe ina ny aretina any aminao maty aza natsangany Jesosy tsika ryavana fa no mila mamoa ny olana de zao tsisy voany saika ny kapaina mampatahotra zany saika ny kapaina zany a efa saika ny kapaina fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nahoana iny manimba ny tany ndao kapaina fa nisy fahasoavan'Andriamanitra tamin'ity viavy ty le mpikarakara le mpamboatra ny tanimboly namaly nantany hoe tompoko niala nenina izy avy alao ihany aloha amin'ity taona ity mehoeri-taona avy alao ihany izy aloha amin'ity taona ity mandra-piantoko ny manodidina ka asiako zezika gaby izy amboa ihany inona zany nataon'le mpamboatra ny tanimboly ka nalahelo izy avy hitany isan'andro efe de ho kapaina le tompona tamboloboka entitra rehefa tsy mamoa de kapao manimba ny tany izy ny teny hoe zao tompoka aleo elako nenina izy nefa mpikarakara eo isan'andro fa anao ezaka izy ialana nenina de zao ny zavatra ho ataony ho adininy manodidina de asiny zezika aty ambanivohitra aty zay rehefa fotoana fandrarahan'olona zezika de mandeha mamaky vaky an'le tena hoe feno champ feno tanimboly malalaka be tsisy ohatr'izany ho anareo zay efa taty aminay de feno tanimboly malalaka be aty de tsara rivotra be tsisy ohatr'izany ke aty aminay any mahasalamana ohatr'io aty aminay sady mangina be ny tsara rivotra be tsisy ohatr'izany mitadasika be fa zao rehefa amin'ny fotoana fandrarahan'ny tatsavy zezika raha tsy tare daholo ny olona eny an-dalana tsy voaina mihitsy ny firaratra tômôbily io na mafana ary fa vovo misy fofona fafarenao e masiso fa zezika nefa tsy maintsy ilaina raha mila vokatra de asiana zezika ka ny alanenina izy ho adininy manodidina misy fahasairanana ao ataony ka Andriamanitra nge ny teny fa mandra-pantitra reo mbola isahirana foana izy ary ho asiany zezika any amin'ny Isaia any vakitsika vetivety ohatra zao zany ezaka natao Isaia 5 andiny faefatra Isaia 5 andiny faefatra manao hoe inona moa mbola azo natao tamin'ny tanimboly ka tsy efa nataoko zany tsy efa nataoko taminy inona moa ofina zezika de efa mahalaza azy inona moa mbola azo natao tamin'ny tanimboloboko ka tsy efa nataoko taminy Andriamanitra maniraka an' Jesosy le Andriamanitra ny teny ihany hoe kapao efa ela naniraka an' Jesosy hoe zay azo atao ataovy zay azo atao de ataovy inona moa izy ny azoko mbola natao tamin'ny tamboloboko ka tsy nataoko zany hoe ny rehetrarehetra nataon'Andriamanitra tamintsika mba hamoaza atsika zezika araka ny teniko taminao teo vavaky ianao mbola anatin'ny faharatsianao mivavaky ianao de mahazo falim-bavaka raha tsika reto moa nifady amin'ny 9 andro sy 9 alina daholo vao mahazo falim-bavaka reo na izany ale fanomenanao zany zezika ampitombo anao kivikivy anao nampiakarina nomena finoana matanjaka ianao zezika marary ianao tsy ahoany eo entina mbavaka kely indre mandeha sitrana zezika tsy manamboly ianao de mba mitaraina
tsy avelan'andriamanitra hafa-paraky zany ianao de meny sazy ianao zezika. Misy fotoana atsika manao ny tsy mety anatin'ny fahazazantsika aingana mihitsy izy manarona ny fahotantsika zezika ataony zay mety. Kivikivy ianao amrona ny hira misy hira tsy ampozinao zany tonga de ohatrany zany ohatra miteny anahako mihitsy zany iry zany zezika. Mifanena amina toriteny tena hoanao mihitsy ianao zezika. Tonga eto ianao mifandarina andramiko izao zezika. Ary eto izarana zezika isan'andro ampitombona ny finoanao, ampitombona ny fatoranao an'Andriamanitra, ampitombona ny fifalianao manana an'Andriamanitra zezika daholo reny. Ataony Jesosy zay mety, zay azony atao de ataony satria manino tiany hamoa ianao. Nahasoratra salamy be deaibe Davida satria inona ny zavatra trany nataon'Andriamanitra nahita zavatra be deaibe. Inona ny tsy efa hitanao hatramin'ny rahanao tamin'Andriamanitra zezika reny. Ry havako malalako andaotsika hitombo olana be raha aorina no heritony io amizay avy anao izy am'ty taona ty mandram-piadiko madina de asiko zezika zany hoe ataoko zay mety taoko mahita asa tsara izy mba tsy mirotoroto mba afaka manompo anahy. Betsaka aminao zeto manana mipetraka amina trano tsy afahanareo manompo an'Andriamanitra kory ary. Misy aminareo eto tadidiko le anabavy efa tsy eto tsony izy mihaino fandarana izy izy ianao manao écouteur izy de misaron-doha satria ny patron eny amin'ny tany arabo any izy matory amin'ny tany de ny patron matory eto amin'ny ambony de iny eny ataony manao écouteur izy de misaron-doha de atao tsy mazava ny telefony de hoe izy mihaino vokona kilo izy mihaino fandaratsika. Misy olona eto voahen'ny olona mihaino fandarana hoe manao écouteur de babedy henona koa ty telefony henona koa zany vavabavaka henona zany iny zany fa iny nataon'Andriamanitra nataony tafiala ao am'le trano ianao de mihaino trano ahafahanao manompo an'Andriamanitra trano mety tsara na miogaoga rery aleloha sy amaininao ianao tsisy mibedy anao iny reny zezika mba ahafahanao maninona mba ahafahanao mitombo mba ahafahanao mamoa. Hoy zany tena sahirana mihitsy mitaitaina loatra tsy manana tsy afaka manompo an'Andriamanitra mahatahotra fa tsisy taratasy navoaka an'Andriamanitra ny taratasinao zezika reny mba ahafahanao maninona mba ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Fa omeny heritaona amizay attention meny heritaona fozy le mpamboatra meheritaona fa raha ao anatin'ny heritaona tsy mamoa de kapao amizay. Za tsy te ahitatsika rehetra tsy te ahitanao tsy te ahitatsika ho kapaina eto efa ataony Jesosy zay mety. Jereo zao mivadinao efa mba lasa endry jereo zao mivadinao efa mba mamelanao hivavaka zezika angereny de ararody efa natsarain'Andriamanitra ny situation anao ry havana zezika reny fa raha ao anatin'io varina etalohanao zany ohatra hoe tsisy taratasy de migalera ianao taty andafy de ohatry ny mbola tsisy azomena tsiny ianao hoe zao milamina tsara ianao zao varina ndray ianao manao sy zavatra tsy fanaonao taloha ny ataonao soavaly tapako fe heritaona ny nomena an'le taorina an'le telo taona tsy namoazana namindra fo famindrapo famindrapo jereo zao rodinina nivavaka teto izy mantrany ray taona sy efabolana mivoaka ny atokotany rehefa hivavaka na amin'ny firy alina ry izy mandray anjary reny mivoaka ny atokotany tokony hamangatsika manao toriteny. Andriamanitra ny raha nambavy rodinina maly fitianao hitan'Andriamanitra reny. Jery sandola efa nasiny Jesosy zezika mba ahafahana maninona ahafahana mitombo ahafahana mamoa heritaona ny nomena azy angamba ozy izy angamba satria le mpanamboatra koa tsy mbola sira tsara satria miankina amintsika na inona ary moa ry havana nataon'Andriamanitra
rehefa tsika ny tsy androso misy olona miaina anaty fahasairana rabola sahirana ami'tarena tsy afaka mivavaka te ahoana ny afahako mivavaka am'izao andriamanitra zary manitra mena andriamanitra fitahina ndray de varina amin'iny ndray rehefa ny olona ny tsy androso na manitra izy da manan-karena nanona izy na voky rehefa tsy androso izy de tsy androso fa attention ony tena andriamanitra angamba ozy izy mety amo izy fa raha tsy zany de kapao ihany tandremo fa raha kapain'andriamanitra am'izao tsika tafiala eo amin'io tany faniriana io sarotra ny fiainatsika ka za te teny aminao androany te apairy anao fahasoavan'andriamanitra io ahafahanao io fahasoavan'andriamanitra ny ahafahanao maniry eo amin'ny tany io raha roty zany zika anao antyty mahafinaritra be hoe jesosy a amboara ny foko e mbola amenao heritaona indray a fa amboara ny foko alleloia ahafahako manamboatra ahafahako a mandeha manompo anao mino fa voarainao tsara zay afatra zay mijery anao isan'andro ny tompona tany-boloboka aiza ny vokatrao aiza ny vokatrao inona no azon'andriamanitra raha tonga nijery taminao izy nisy fifaliana ve nisy fahasoavana ve nisy tombotsoan'andriamanitra ve inanirianao tanatin'izay telo taona zay androany teteny aminao ary tepairy anao ty heritaona manaraky ty ikarakarana anao manokana ho adina ny manodidina any hoe sorona mihitsy zavatra rehetra manelingelona anao a ho asiana zezika ho asiana fahatsarana mbola teteny aminao a anatin'izany heritaona zany efa taona zany tsy mbola leo anao andriamanitra tsy mbola leo anao andriamanitra tsy mbola leo anao andriamanitra mbola te halanenina aminao jesosy andaotsika mo andaotsika androso fa fotoana tokony hamozy atsika zao mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao akaiky jesosy andaotsika mo andaotsika hitombo raha misy aminareo mazoto hoe za mba te handray anjara afaka mandevitra reo akizy amy groupe zay maresy zay efa mandray anjara isan'andro reo hoe za anao vavaka fanomboana asan'andriamanitra nge zany famoazana nge zany raisina tanandronareo eto alefasony sary a ampianarinareo zavatra tokony atao tsy mihoatra ny 3 minitra ny vavaka ataonareo a mametraka dina mbola vavaka tsotra nge mametraka amin'ny fotoana ampiratana andriamanitra ny ataony eky izy jesosy ady apetraka aminao ty fotoany ty a mba tena tahino connexion tahino zay teneninao eo 3 minitra alefasony sarinao alefaso MP ampiko ny vavaka ao enregistrement ny vavaka ao alefatsika manomboka rapitso zany ndraky izy amy groupe zay maresy a zay rehetra mazoto misy olona eto te hanomboka amo anoasan'andriamanitra de mandefitra aloha ny nareo izay efa nanao foana fa alao amony ny sasany alao amony hafa fa fotoana famoazana zao alleloia ho anareo zay mbola iroso amy ranony batisa andao atao batisa mitory tena manao vasan'andriamanitra mijorova volombelona any am'izay toerana rehetra misy anareo any am-piasana naiza misy anareo aza menatra ny amy filazantsara fa raha menatra amy filazantsara nareo a menatra koa jesosy aminareo a de aza menatra dao asan'andriamanitra ny toky afahantsika matoky fa tsy ho kapaina isika de isika mambo miandro voava aminao andriamanitra miandro voava amitsika jesosy inao fa voarainao zay afatra zay tsy fampitahorana akory zany fa fandrisiana anao a mba androso ary tsy misy mamo ka ho kapaina zany na hoany anao no kapaina dao tsika moa iny tompo a isika tsirairay avy mahereza daholy alleluia tonga de dina rakotary zaka no mivavaka fanomboana rapitso halleluia alefaso MP dina rakotary zaka no mivavaka ao a rapitso a raha mazoto ianao a ianao no mandray anjara voalohany amboary jesosy ny foko amboary fa teo mpanompo amboary fa teo mpanompo amboary jesosy tiovivay
milanawa jesosy milanawa milanawa mangetaeta milanawa milanawa jesosy milanawa milanawa mangetaetana milanao ny famaika vaky jesosy umetesa hanjayayani milanawa jesosy milanawa mangetaetanao ny fanao midina jesosy midina tianafiky anao mba hafaoa mba hiantoa mba hamindrao fo ka meteza jesosy amboary ny foko angefeo jesosy ifokorisy bagefeo famolamani muramiuva muramifilituku ampianarwa jesosy amen baratsano jesosy baratsano fanofony baratsano fanofony toetra tsy mendrika ananako toetra tsy mendrika ananako hafutu yanako avuku milanawa jesosy milanawa mangetaetana milanawa mangetaetana milanawa fanai umetesa hanjayayani milanawa jesosy milanawa mangetaetana milanawa mangetaetana milanawa fanai umetesa hanjayayani milanawi fanai umetesa hanjayayani raha tsika vavaky zany toroteny zany ry avana malala raha tsika vavaky koa zany iry zany androany a azonao ataony misoroka ny fikapananao azonao ataony misoroka androany de amin'ny alalan'ny famoazana araka ny teny ranabavitsika tamin'ny toroteny teo hoe na de mbola le voniny marikivika eriny azy efa voniny aloha zay halleloia tsy misy olona ho tapipahaizana so mpanompon'Andriamanitra ikoizana tampotampoka eo zany ry havana malala vavaka ny vitanao vavaka fanomboana fijorona vavolombelona ataovy aloha fa eo anatry an'Andriamanitra de voany mamy be foany reny ary ny zavatra ataonao rehefa manao asan'Andriamanitra ianao de tsotra misoroka ny fikapananao ary famelananao aniry malalaka ihinana ny tsirony tany halleloia ihinana ny tsirony tany eo amin'ny tany mboloboka mafinaritra ka na de aviavy azy ianao aniry miaraka amin'ny voaloboka ianao tanany reny Abrahama, Jakoba sy Isaka, Josefa, Estera sy Rota sy ry Davida sy ry Solomona sy ry Jesosy sy ry Matthieu sy ry Marka
ry Paoly sy ry John itoerana nyrytsika iriavana malala afaka ombiaza atsika ary toerana itsanatsika ny Jesosy andrasantsika ny Jesosy afaka mamoa ianao afaka mamoa isika rehetrarehetra ary tadidio fa aza miteny ianao za votsavava fa matotra ny lelako inona no haiko eo fa mihina fa mbola mahay miteny noho Mosesy ianao mbola mahay miteny noho Mosesy ianao hoy Andriamanitra tsy zavany nanao ny vava fa fanapahan-kevitra firosoana fanapahan-kevitra sy fanekena ny androso no anjaranao an'Andriamanitra mandefa mifanahy masina anao ny ambiny sisa rehetra ny ataontsika androany dia nivavaka ho anao teneno hoe za Jesosy te amo te feo amboary ratsano fa za te amo za ivavaka manokana mba andefasan'i Jesosy zezika eo amin'ny fiainanao mba ahafahanao mitombo inona no ilainao inona le valim-bavaka mba teny rasanao za ivavaka ho an'izany amin'ity androany ity mba ho zezika ahafahanao mandroso sy mamory endretrarehetra reny azezika ahafahanao tamanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka ahafahanao mamoa ivavaka tsika amin'izao fotoana izao Jesosy eo misaotra anao zahay satria tena lehibe tokoa ianao ary tantaninao Jesosy reto olona reto raha tonga izany teny izany androany dia ho anay rehetrarehetra izany satria tianao zay mba hamoa ary manao ny hevitra rehetra ianao ataonao mihitsy izay mety mba hamoazanay Jesosy ataonao mihitsy izay mety mba hamoazana reto mpanomponao reto isan'andro mihaino tenin'Andriamanitra mihaino hira mihaino fijoroana vavolombelona tsy antony tsy tokony hamoazana izy satria efa ataonao ny zavatra rehetra alaminao ny programan'ny ankizy menao connexion matanjaka izay tsy tapatapaka ny connexion Jesosy misy amin'ireo olo ireo fa tsy tokony hanana megatsony fa maharaka hatramin'ny farany zezika ataonao daholo reny dia taio ataovy mitombo aty anatin'ny tsirairay avy dia taetanao ny asanao atao mitombo aty anatin'ny tsirairay avy dia taeta Andriamanitra ampitomboiny zezika Jesosy dia taio mba hamoa izay tsirairay avy mba tsy hoenatra ho an'ny tompon'ny tany-boloboka ka raha tonga ianao Andriamanitra mijery inona ny vokatra dia efa vokatra be dehibe no ho hitanao aminay tsirairay avy reto raha zay rehetrarehetra ny samy mamokatra androson'ny fanjakan'Andriamanitra sotra Jesosy malala mehoery ary zay ka sio ny fanainao masina zay tsirairay avy isy hafanampoany anatiny ihany ivoaka fa ny anatiny ihany dia hafana fo amin'ny fanaovana ny asanao na dia fijona vavolombelona na dia vavaka fanomboana na dia filazantsaranao eny amin'ny fiarahamonina eny ny havana matsakaizana ao tokantranonay dia efa zava-dehibe zany Jesosy ko irao ary ny tsirairay avy ampaherezo ny tsirairay avy mba tena androso amin'ny fanomponanao sotra Jesosy zay rehetra nanoratra teo izay te hamokatra Andriamanitra ny anendry anareo amin'izao fotoana izao tovy anatinareo mihitsy zany etaeta zany hoe za Jesosy te hamoa tahaka ny tenin-dranabavy Sarline io tahaka ny tenin-dranabavy ny Ainamahiny Soa io dia mba mitenena koa nareo za koa Jesosy mba te hamoa za koa Jesosy mba te hamokatra fa hitan'Andriamanitra ny azo atao aminareo hitan'Andriamanitra ny anirahana anareo sotra Jesosy io sotra Jesosy misokatra ho anareo izao fandarina andramoka izao raha misy aminareo mazozoto anao asan'Andriamanitra milesa aminay fa ny ataontsika eto tsy ny akalaza tena fa ny fanosika mba hanao asan'Andriamanitra mba hamoa mba tsy ho voakapa isika rehetra manaraka izao fandarana izao tsy ho kapaina ane isika satria tsisy aviavy misy voany ho kapaina zany tombono ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny fisianao io dia tsy ho kapaina ianao sotra Jesosy dia vosa satana faritra amin'ny raha anao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray fotsiny aza na dia litera ray aza tao anatin'izay tenina fafirehetra izay fa hamoa avy zato eny anatin'ny foniny tsirairay avy
izany toriteny zany misaotra betsaka Jesosy a de tsy lazaka ianao mahalala ny mahasoa ianao mihoatra lavitra no sambany eritreretinay ianao halleluia amen ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao mpandrotsika ny anabavintsika iaina ivavaka ho an'ny firenena tay tompo ranabavy iaina Tainy tompo pastera dia tainy Jesosy tsika rehetrarehetra miaraka vavy. Andriamanitra ranay io, mankasitraka anao izay Jesosy tamin'ny fotoananay teto amin'ity androany ity. Misaotra anao izay tamin'izany teny mamy izay nomenao izany Jesosy a. Dia indreto izay Jesosy dia tena ho mpanomponao, tena hoe hamovo tsara Jesosy ary tena hikolokolo an'izany isan'andro isan'andro. Meo ny fanenao masina foana izay Jesosy ahafahanay mandroso Jesosy engany mba aminay rehetra tsisy angatsiatsika izay rehetra efa namoa Jesosy dia mbola hamoa foana izay rehetra vomitsiry Jesosy dia hiazakazaka foana hatrany Jesosy malala. Dia misaotra anao izay satria nofidianao izay rehetra Jesosy matoa mbola tonga teto indray tamin'ity androany ity. Dia ankehitriny izay Jesosy dia mbola mivavaka ho an'ny firenena Jesosy mivavaka ho an'ny Madagasikara nay, mivavaka ho an'ireo malagasy Jesosy. Tsisy miafina aminao Jesosy ny zavatra izay misy ao amin'ny firenena io Jesosy ao ny traboana ao Jesosy ny tsy manan-kohanina ao Jesosy ireo tsy manan-katafy ao Jesosy ireo loza maro isan-karazany izay mianjady amin'ny firenenay. Angatany Jesosy dia mamindrafo amin'ny firenena io ianao Jesosy. Jereo amin'ny indrafonao, jereo amin'ny masom-pitiavanao ny malagasy rehetrarehetra. Jereo Jesosy ireo izay efa mitalao aminao, ireo izay mitodika aminao. Ary mangataka aminao izay Jesosy mba fanenao masina hikasika ny tsirairay avy, hikasika an'ireo izay mbola mihodina aminao, hikasika an'ireo izay mbola maniratsira anao Jesosy aoka ny fanenao masina satria izay Jesosy tsy mahavita an'izany fa ianao rery ihany Jesosy ny afaka manova anay tahaka nanovanao anay tsirairay avy teto Jesosy nao ka mba hamanginao ny malagasy rehetra, hamanginao ny tsirairay avy Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ireny toriteny rehetra izay mandeha Jesosy, amin'ny alalan'ny mpanomponao izay ny toriteny, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny fanenao masina Jesosy mangataka aminao izay Jesosy mamindrafo amin'io firenena io tompo malalo. Ianao Jesosy ny teny hoe tsisy tianao ho very izay Jesosy matoa ianao mbola tsy tonga dia angatanay, tena hitalaonay ianao Jesosy ho an'ireny malagasy ireny, ho an'ny havanay, ho an'ny tsirairay avy Jesosy malalo. Mamatoky anao izay Jesosy ary mbola miandry anao izay Jesosy. Ampitombo koa Jesosy ny finoanay tsirairay avy Jesosy ampitombo aty anatinay Jesosy izany hoe fanantenana hitsenanao eny amin'ny rano alandro izany fa aza velanao ho variana ny malagasy Jesosy, aza velanao ho variana hitady vola, aza velanao ho variana amin'ny zavatry ny tany Jesosy malalo fa mba fangio, mba hitodika aminao, mba fangio Jesosy, mba hiandrandra anao aoka Jesosy fifohazam-panahy ao Madagasikara Jesosy fanenao masina no angatahanay Jesosy dia mankasitraka izay fa fantatray fa ianao hijery, fantatray Jesosy fa ianao hiasa ao amin'ny firenena io ianao Jesosy dia misaotra anao izay amin'ny fotoananay rehetra androany tompo malala apetraka feno ampelantananao foana Jesosy ny fandaharanay, ny hetsika rehetra izay ho atao koa Jesosy dia apetrakay eo ampelantananao ka ianao hitahiry ny mpanomponao tsirairay avy, hanome hery ny mpanomponao tsirairay avy ianao Jesosy. Dia misaotra anao dia apetrakay ampelantananao Jesosy izao alina izao, anjerinao masina ny hiaro anay, hiaro ny tokantrano tsirairay avy, atory ampilaminana izay tsy hisy fanaintainana, tsy hisy anelingelina fa ny anjerinao masina dia hitoby manodidina anay. Mankasitraka anao izay Jesosy voninahitra ho atolotra ho anao rery ihany. Amen. Halleluia, misaotra indrindra. Mankasitraka ranabavy tamin'ny vavaka matsiro mahafinaritra, marehatra tsara mihitsy izany vavaka izany. Tanao ohatra izany ny ataonareo dia efa vo izany. Halleluia, efa mamoa izy amin'izany. Tapitra ny fandarantsika, mino fa voarainao ny afatra teto androany. Raha pitsy izany raha ny commentaire hitanay teo dia itiana rakoto arzaka ao tonga dia anao, ka raha ohatra ianao mavita rapitso dia tonga dia anjaranao ny mandray anjara rapitso. Raha misy afaka mazoto dia misokatra antsika foana alatsinainy hatramin'ny zoma zao fandarana vavaka fiambenana izao dia misokatra ho anao ny sehatra ahafahanao mitombo. Fa na tsy eto ary mitombohany amin'izay toerana misy anao. Raha manana fiangonana ianao, tombo amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao. Fa tsy mety amintsika ny kapaina, zarantsika ary manoa, zarantsika ary navelana niry. Samy hita ain'Andriamanitra mbola songa amin'ny rano lanitra Jesosy dia mionetondrentsika rapitso alina. Misaotra ranabavy aloha ary Andriamanitra ny hamaly fitianao, hanandratra anao hatrany
dia hitany fiainanao manontolo izy raha nampaviana tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia mitaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Raha-pitsika mioneto ny fandarantsika tapitra fa miferahantsika fa ka tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao a akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com dia menonjapeo Akiradio ianao misy sotensaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito rarivo. Etsika mavaka fa dia misaotra anareo rehetrarehetra izay nanonoana ny groupe Gamalela izay anoanantsika ny sahirana ka dia iezahantsika ho vita amin'ny herinandro ity ny fizarana botifotsy akanjo mafana izay ho ataontsika amin'ny rehetrabona no niezaka kely ezaka be moa izay vitantsika ary izay kely teo am-pelatanantsika no nisoratsika an'Andriamanitra ka dia antenantsika fa tena ho takamofo dia misazan-drano roa tena hoe avita be amin'ny tsy fanampianany olona ane sika moa zany dia mbola mivavaka ihany fa dia ho sanatry ho hiditra indray ny cyclone manaraka dia Andriamanitra moa mahalala an'izay fa dia anao etsika ny Gamalela misaotra anareo izay nandray anjara dia misaotra anareo rehetra izay mpandray anjara amin'ny vatana ihany koa mifanototosatan'izany ny Madagasikara any sy anareo rehetra izay nandray anjara taty ivelany. Mila anareo ihany ny tatitra efa vitsy zany etsika zany fanampitsika ny sahiran'izany. Misaotra anareo fa raha tsy teo anareo dia tsisy ninona mba vita teto fa Andriamanitra maly fitia ary hanonitra mpizato eny izay rehetra vita anareo. Tahiny tompo daholo dia raha-pisitsika mioneto indray dia mirary anao tolo alina mahafinaritra bonne nuit raha efa atoandro indray ny aminao na mbola après-midi dia mirary anao tena hoe tsara andro bon après-midi sy bonne journée daholo ary raha-pitsika hiatrika tontolo andro mahafinaritra be ary androany alina raha hatramin'izay anao tsy mahita tory atory be mihitsy ianao androany vitanao ny an'Andriamanitra alao izy azo. Tahiny tompo daholo mahay re zay isika tsirairay avy. Alléluia. Amen.